amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Matsika mianakavy ane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray isika sy Jesu Kristy Tompo. Teny mahafaly no torio ary atao vanjoavo, aelezo hatrany am-paravazan-tany izao na ny vahoakany ny Tompo. Aleloia. Faly miarahaba sika ary amin'izao maraina izao miaraka manolotra ity sorom-piderana sy fisaoranan'Andriamanitra ity sika, mivavaka ho an'ny asa fampelezam-pinoana izay ataon'ny Eglizy amin'ny alalantsika kristianina, na ny sarambaben'mpino na ireo mpitondra sika miaraka amin'ny Paparay Masina, mba hanana ny fahasalamana sy ny herim-po hatrany hanahaka an'ireo apôstôly amin'ny andron'ny Eglizy tany am-boalohany. Dao ary aloha sika iaiky ny fahotansika mba homendrika sy ho lavorary ny fanoloransika izao sorona masina izao. Ianao lahy ny rahina hanasitrana ny fomba valo, Tompo mamindrafo aminay. Ianao lahy tonga ianson'ny mpanota, Kristio mamindrafo aminay. Ianao ilay mipetraka eo akavanan'ny Ray mba ho mpanalalana anay, Tompo mamindrafo aminay. Amindra-fo amintsika ne Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary amela ny fahotansika ka hitondrasika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Aoka isika hivavaka. Ny Andriamanitra andriananahary io, engane zahay sy misaha makalaza ireo androm-pifaliana nomezam-boninahitra ny Kristy Tompo tafatsangako velona, ary nipaka tsarovanay mandavataona ane hoentinay manamasina ny toe-piainanay amin'ny alalan'i Jesu Kristy Zanakao Tomponay, izay Andriamanitra velona sy mandaka miaraka aminao ao amin'ny Fanahy Masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Izay vavanareo izay nefa tsy fantatrareo no toriako aminareo. Kalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany dia nitsongaina tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly, ny toko 17. Tamin'izany andro izany dia niaraka tamin'ny Paoly hatray tena ry zareo nanatitra azy. Rehefa izany dia nohafaran'ny Paoly andefany Silasy sy Timote anatona azy faingana izy ireo dia lasa. Dia nitsangana teo afovoan'ny Areopaza i Paoly ka nanao hoe, ry lehilahy Atenianina, hitako amin'ny zavatra rehetra etoana fa olona fatra-pivavaka loatra ianareo, satria raha nandalo aho ka nijery ny zavatra ivavahanareo dia nahita hôtely anankiray misy izao soratra izao, ho an'ny Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo izay nefa tsy fantatrareo no toriko aminareo, ny Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra ao aminy no tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba ny tempoly natao tanan'olona fotsiny no itoerany. Tsy mba tompon'ny tanan'olombelona izy, fa tsy misy toy ny hoe zavatra ilainy, fa izy aza no nanome an'izao rehetra izao, ny aina sy ny fofinaina ary ny zavatra rehetra. Avy tamin'ny olona iray no nampiavian'ny firenena rehetra mba hamenonim-ponina ny vonin'ny tany rehetra, ary izy ihany no ametraka ny taona hisiany sy ny faritany honenany avy, mba hitady an'Andriamanitra izy, raha tany atsapa ka ahita azy, na dia tsy lavitra antsika rehetra azy izy, fa ao anatiny no ivelomantsika sy hihetsiketsehitsika ary iainantsika araka ny voalazan'ny mpanao tononkira sasany taminareo hoe, taranany koa isika. Koa raha taranak'Andriamanitra ary isika dia tsy tokony hino fa ny fomban'Andriamanitra dia mitovy amin'ny volamena na volafotsy na ny vato izay nataon'ny tanana amampahaizan'olombelona. Tsy nahoan'Andriamanitra ny andro ny tsy fahalalana fahizay, fa sainy bebaka daholo kosa ankehitriny ny olona rehetra amin'izao tontolo izao, satria izy efa nanendry andro anankiray hitsarany an'izao tontolo izao araka ny rariny amin'ny alalan'ny lehilahy anankiray izay efa voatendriny sy nohamarininy
mba hinon'ny olona rehetra tamin'ny nananganany azy ho velona. Noho nandray izany hoe fitsanganany maty izany izy ireo, dia nihomeny ny sasany, fa ny sasany kosa nanao hoe mbola hihainanao indray izahay ny amin'izany. Toy izany no nialan'ny Paolo teo amin'izy ireo. Nisy olona vitsivitsy nino sy nikambana tamin'ny hiany, anefa anisan'ireo dia ny isan'ny Areopaza sy vehivavy anankiray atao hoe Damarisy, ary ny sasany hafa koa. Taorian'izany dia niala tao tena i Paoly ka nakany Korinta. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Hoentsika miaina sy mandinika lalao-po izany vakiteny izany dia andeha ataontsika kira ny salamo fa 720, fihirana vaovao 590 dia rao ny Tompo any an-tampony-lanitra. Nahatsangan'Andriamanitra ho velona i Kristy, lay nahatona tamin'ny hazo fijaliana noho isika. Alleluia. Alleluia.
antsika mianakavy eny ny tompo tanteraka evanjely masina nosoratany masindazoany ny voninahitra leo anao ry tompo tohin'ny toko fahenina ambin'ny folo tamin'izany andro zany izy Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe mbola manan-javatra betsaka ho lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra satria tsy hiteny ho azy izy fa izay rehetra ho reny no ho lazainy ary ny zavatra ho avy no hambarany aminareo hanome voninahitra ahy izy satria handray ny avy amiko ka hanambara izany aminareo ahy izay rehetra nanany raiko ka izany no nanaovako hoe handray ny avy amiko izy ka hanambara izany aminareo izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny tompo teranao ry Kristy any Gresy any Atène zao ny dian'ny Paoly amin'ny fitorinany vaovao mahafaly izay miaraka amin'ny Silasy Timote namany moa ny zavatra misongadina amin'ity vakiteny voalohany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ity dia hoe miezaka hampibebaka ny zaintily izay tsy mbola mahalala lay tena Andriamanitra i Paoly ireo apôstôly eto ambonin'ny tany hatramin'izay hoe nisin'ny olombelona farafarasiny hatramin'ny taona 3,000 talohan'i Jesosy Kristy dia efa fantatra fa ny olona rehetra io dia mahatsapa hoe manapetra dia manana hetaheta mba tsy hanapetra manapetra tsapa hoe marary aho dia te tsy hanapetra dia tady hery hafa ivelan'ny tenany izay manko ny antony mahatonga ny olona hoe zany mahatonga azy ho mivavaka na manompo zavatra mahatsapa ny fetra dia maniry ny hoe mba tsy hanapetra zany dia mbola tsy nahalala ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany izay nonjody sy ny kristianina reo vahoaka reo ny ankabeazan'ny olombelona fa zay fatany ta misy manompo vato dia mangady vodihazo dia ampomboarina dia iny apetraka ao an-drano dia miakofa mba hisaokandra vodihazo ohatr' zany dia izay ny fanompoana sampy rehetrarehetra any amin'ny boky ny fahendrena dia hita mazava sy amin'ny salamo hoe jereo moa reo hoe na ny fisiny aza tsy ny tena ny nampisan'ireny heverin'ny olona ho Andriamanitra sy sampy ireny fa mbola ny olona ny mamboatra azy amboariko Andriamanitra ataoko lavalava orona ataoko betratra satria Andriamanitra matanjaka sary omby sy ny sisa ka na any amin'ny boky ny fahendrena dia voalaza hoe dia mampiomehy ihany ane ilay olombelona habadoana ve sa hamandranana izy no mamboatra Andriamanitra ho azy nefa io no angatahana hery ozy ny salamo hoe manamaso tsy mahita ny fahorinao sy hitany ny maso ny azanao ny namboatra azy amin'ny anina eo zany manatana sy mandray sy afa mamonjy dia sy tany Gresy amin'ity andehanandro Paoly ty ihany no manompo sampy sy mivavaka amin'Andriamanitra sy mahavonjy izay ny olona fa na taty Madagasikara talohan'ny nidiran'ny fivavahana kristianina dia nisy ny sampy ny mpanjaka kely malaza Ratokanono dia be dia be any ambanivohitra any dia mbola be dia be zany hoe sampy zany ary na dia ny kristianina aza dia vao mamonjy mpimasy mbola manompo sampy mbola misy azarikarena mbola misy zavatra kiravadravana zafady tsy mahamenatra fa azo nitorone tagny aminay agny ambanivohitra be agny akaikina Mbomanga du Sud zany agny Vomalaza ny ankizy kely miravaka mahazo lambo zareo dia le hoditra ny lambo iny zany ny volon'ny ino moa ty ny lambo matevina be dia ravahana iny dia mba nanontany inona ray aman-dreny mahatonga ny ankizy kely rehetra ohatra miravaka hoditra lambo aby dia hoe mba hatanjaka ohatra ny lambo zay zany finoana tsy hanomezana siny ny zavatra tsy fantatra sy mba nagnana siny fa asany bagaga fosiny fa ny teny fosiny hoe satria tanàgnam-piangonana rehefa kristianina ho tokony sika miravadravaka kivakana rehainkisotra izy tsy maninona fa le misy dikany hoe mba hazona hery ohatra zao ravahony lakroa tsy meday any masiny marina sarindreo olo-masina sy ny sisa izay no mety amintsika kristianina dia io ary i Paoly zany ezaka nagnazava tamin'ireto vahoaka reto hoe anareo dia fantako fa olona tena tia vavaka mihisy matoa mandeha tongotra ohatra tentsika malagasy matoa mandeha tongotra adiny 5 mitady pomasy tena olona matoko hoe misy hery hafa mahatsapa manapetra sika mangetaheta hery itokisana fa io mandeha adiny 5 mamonjy pomasina lavitra dia lavitra io magnino ray handehanana sasakadiny makety amin'ny Radio Maria mivavaka magnino ray mandeha makety fiangonana anareo alahady amin'ny ankapobeny anesy dia misy mandeha adiny 2 mamonjy fiangonana zany fa ny pomasina adiny 10 dia mandeha babenagniny marary dia mitotototo
rehefa hitady ny hery amina fagnafody. Fantatros Paul fa olona tena tia vavaka anareo ary mitady hery hafa hanampy an'izay hoe fetranareo zay fa kosa lazako mazava aminareo fa misy hotely anankiray zao io hitako satria ny olona misy andriamanitry ny fitiavana, andriamanitra ny famokarana, andriamanitry ny fiompiana be dia be zany dia misy hotely fa misy ndray natao samy manana ny problème zany ny olona tena sa mahazo vady rainy zany dia misy hotely ny hoe atao Jupiter ato fa ihany igny mivavaka ho an'ny fahazoana vady ty fahazoana harena dia samy manolotra fanatitra amin'izay hotely araka ny zavatra ilainy ny olona. Fa misy hotely anankiray fotsiny ny ataon'zareo hoe ho an'ny Andriamanitra sy fantatra anarana satria ireo miteny hoe be dia be an'izao Andriamanitra zao atao polythéisme be zao Andriamanitra zao mba sa hananasika siny ananganasika hotely ho an'Andriamanitra sy fantatra fa no ararotiny Paul zay io Andriamanitra sy fantatra io indrindra no toriko aminareo zao io Andriamanitra io nanao lanitra sy ny tany, io namorona tongotra aman-tanana, io nampisy atsika zao tansika zao sy ny zava-tsoa izay mandravaka azy, zao tena sika zao zava-maro nomena sika asa tanan'io Andriamanitra sy fantatra io. Dia io no atao ivavahantsika ka men'Andriamanitra fotoana ibebahany sika zao fa iny moa zany resaka fahafantarana iny sasiny iny ary nafegnasika kristianareo misy zavatra voasany fantatrareo fa amin'ny fotoana itoriana azy nanomboka fantatrareo ny an'Andriamanitra treo amin'ny fotoana hafantaranao no isarany ndraindray manko asika magnamelo tagny ao dia nanao an'izay resita nahalala anao sady soa zay reto mpanompo sampy reto sy nahalala na nanompo sampy zavatra taloha zany fa manomboka mahalala anareo zao io Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany io lehibe lavitra no reo verinareo ka Andriamanitra madinidinika io ny ivavahana ka meny fotoana ibebahana ny olona rehetrarehetra na iza ary ny tena antony sy maintsy ibebahanareo ialanareo amin'ireo samy hafa reo efa nanendry lehilahy anankiray izy mpisara ny olona rehetra mpisara ny velona sy ny maty zay sy mibebaka kiho raisina ay ny tenen'ny Paul zay misy ny azavainy teo zany dia izy eo sy ny teny hoe lo Kristy vao izy hoe izy efa nanendry andro anankiray sarany an'izao tontolo zao araka an'izany amin'ny alalan'ny lehilahy anankiray zay fantatsika hoe Jesoa ny nananganan'Andriamanitra ny Jesoa velona zany dia fanaporofona amin'izody fa tena nakarin'Andriamanitra ho andriana be voninahitra izy mpanjaka isara ny velona sy ny maty dia nanjody mila mibebaka mpisarany izy zao sahala hoe agnao zany anona nidarodaroka olona fosiny tagny asena tagny fa sa fantatra anao nidarodarofanao rehefa avy eo agnao gaga hoe kay ve zanaka ministra le terakovitra anao ohatr'izay ko Jesoa hoe tamin'izy vao Jesoa avy any Nazareta dia nizehena maso fa ielesela ohatran'izao dia finoanjody rehefa avy eo izy nitsangako velona dia ozy mitandrema anareo fa zanaka debany io zanak'Andriamanitra mpisara mila mibebaka dia mba mifona aminy ohatr'izay ka na an'izay nitily ihany koa dia mila mibebaka hoe taloha anareo nanompo sampy fa amin'izao tonga ny fotoana satria lazay ny masina Paul eo amin'ny taratasy ny Romanina hoe na ny olona mbola sy nahalala ny finoanana dia sy afaka hiala siny amin'ny fisaran'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra saina mandinika isika hahalala hoe amin'ny alalan'ny zava-boary sika na mahita ny voninkazo tsara dia tsara fotsiny ianao dia mahalala hoe vao maika tsara lavitra noho io no nanao azy ohatr'izay zay zany dia hoe na nysaitsika fotsiny dia efa hafantarantsika ny fisian'Andriamanitra dia io hoe Jesoa hisarasika io zany no ilana fibebahana dia amin'ilay fibebahana sy dia hoe ny tonga kristianina fotsiny aloha ny zava-dehibe fa voalohany hanaiky fa ilay Andriamanitra ny Jesoa Kristy namorona ny tany sy ny lanitra rery no hany Andriamanitra ka na isika efa kristianina amin'izao fotoana izao dia iangaviana mba sy hanao ilay antsoina hoe syncrétisme zany mampivady finoana sady kristianina ianao sady misotro amin'ny kalisin'ny tompo anao no misotro amin'ny kalisin'ny demony sy possible sady mandray communio ianao sady miravaka Lasapely moa zany no mitazona fagnafody sady mivavaka ny mangosavy sady mandeha mamonjy Lamesa amin'ny maraina ny mandeha alina sy alina mitologna fasana sy misavika le olona mamoandalana ray sa mety sasika zao niteneniko fa le tiako tenena sy tokony hifangaro fa rehefa mivavaka dia mivavaka lazay ny apokalipsa hoe ny an'Andriamanitra rehefa tena mafanany ianao ny finoana dia tena ataovy maximum mafaratapony izay finoana zay rehefa sa hivavaka anao dia anao mijanona amin'izay sa fivavahana zay fa re sady mivavaka ianao no mbola taraiky milonga be amin'ny fokotana dia halohan'Andriamanitra ianao izy ny apokalipsa satria matimaty Andriamanitra sy tia matimaty na anao mamy na mangidy dia anao ny safidy eo amin'ny evanjely Jesoa miteny hoe mbola manana zavatra maro lazana aminareo apôstôly fa
sy ampy ny fotoana ary agnareo ihany koa mbola zakanareo ankehitriny fa rehefa ho avy ny fanahy fahamarinana zay raha indray amin'ny anarako izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra satria hiteny amin'ny anarako. Ohatra izao ohatra fotsiny ndray ohatra misy andram-piainana ny agnako ohatra hoe tagny toliara aho 2008-2009 ny zavatra be dehibe hitako tagny. Tonga manao vakansy aho agny amin'ny dada sy mama, vakansy tapa-bolana. Ny zavatra ny agnako ray taona tagny toliara sy ampy ny hitantarako azy agnatin'ny adiny roa. Dia ohatra zay koa Jesoa hoe be dehibe ny zavatra tiany Jesoa amin'izay nazao tontolo zao tiany ho lazaina sy ampianarina fa anankatelo taona izy nitety dia hozy izy hoe fanahy masina halefako dia isy hagnazava ny dikan'ny fihesikako, ny dikan'ny fampianarako, dikan'ny fahagagako. Zany hoe sika tia fara zany manao réinterprétation, zany hoe ireo zavatra ny ainan'i Kristy ireo ary ampitahana amin'izao 2021 zao misy fampianarana sahala hoe Jesosy no miteny amintsika na amin'ny fomba hafa no hitenenany fa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amin'ny fanahy masina omena sika tsirairay avy dia nomena sika izay atao hoe fahalalana ny zava-panahy izay dia isika efa tarihiny fanahy masina ho azy. Hino ary eo ihany koa le lazaina amin'ny fikepinoana hoe ny fanahy masina ny teny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Le hoe mpaminany zany tsy hoe iza Jeremia fotsiny eo amin'ny baiboly miteny vavan'ny mpaminany fa ireo olona rehetra miteny eo anolohan'ny vahoaka hafatra avy amin'Andriamanitra hitenenany fanahy masina. Zay zany hoe miteny amin'ny vavan'ny mpaminany ny fanahy masina. Zava-dehibe ho antsika kristianina ary ny fanahy masina ary tokony hangatasika isan'andro. Sy ireo karismatika ihany na reny amin'ny hoe fifohazam-panahy sy ny sisa reny ihany no hoe fanahy masina fa sika tsirairay avy dia nandray Pentekoty tamin'ny batemy sy ny fankahirezana ka meo anjara toerana lehibe fa io no mitarika antsika amin'izay marina rehetra zay. Amarana koa azy satria tia moa resahako amin'ny zoma zao amin'ny fandarana magistera de l'église ny hoe asan'ny fanahy masina zay hoe mitarika amin'ny marina rehetra. Arakaraka ny zavatra diavin'ny fiangonana dia misy asiny zavatra iainana lavanandro hoe misy tenin'Andriamanitra sy afatr'Andriamanitra foana tiana ampitaina amintsika fa tsy hain'ny feon'Andriamanitra miteny hoe Monsieur Julien zao tsy miteny mivantana ohatr'izay Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny zava-misy sy ny zava-mitranga dia miteny izy. Ka ny olona rehefa mino dia sokafan'ny fanahy masina ny fony sy ny sainy halala hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra amin'io dia jereo tsara fa matetika indrindra amin'ny fiangonana sy dia misy fanapahan-kevitra hoe mivaona amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa arakaraka ny zava-misy. Nisy fotoana zao dia nyroborobo ny ohatra hoe contraception, fandrindram-piterahana sy ny sisa dia ny fiangonana nijery hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra aveo sa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia nampianatra ny papa dia miteny ho antsika kristianina katolika na dia izay azany hoe firoborobony ataontsika hoe fandrindram-piterahana PSI Maristopes manaikatra vehivavy implant stérile sy ny sisa ligature. Fiangonana miteny hoe fandrindram-piterahana voajanahary no mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Igny ny fanahy masina mitarika amin'ny marina rehetra izay. Dia diantsika ny mihaino ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fampianaran'ny fiangonana, amin'ny alalan'ny fandalina-pinoana sy fandarana samihafa ihany koa isika eto amin'ny tionjam-peo dia maheno an'izay fanahy masina zay miteny amintsika mba ahafahantsika manamasina ny andavanandro mpiainantsika.
ivavaka isika mianakavy mba hakasitran'Andriamanitra ray mahefany zavatra rehetra ity sorona tolotro sy atolotra reo ity. Ny vavakay anery tompo isonitrany aminao miaraka amin'ny sorona tolotsay, rehefa sitraka ny diovina izahay ka engany eo mendrika ny sakramenta mirakitra ny fitiavanao amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Ombantsika mianakavy eny ny tompo, asandrato ary ny fo, isaory ary akasitrao ny tompo Andriamantsika. Mendrika sirariny tokoa ary mety sady mahavonjy ny mideranao lalandava ary tompo ray masina, fa indrindra amin'izao fotoana anaovana sorona ny Kristy zanak'ondry ny mpaka izao. Fa amin'ny alalany no iarenany zanaky ny fahazavana hisotra hakany amin'ny fiainana mandrakizay ary isokafany varavaran'ny lanitra ho an'ny mpino, satria niara-ny fahafatesana izy mba hanavotra anay tsy ho faty ary nitsangako velona mba havelona anay rehetra. Ka noho izao hafaliana lehibe amin'ny mpaka izao dia meta-karavona ny tany tontolo ary ny hery any ambony sy ny anjely dia mihira sy mankalaza ny voninahitra ao tsy mitsahatra manao hoe vavaka fisaorana voalohany na canon romain no ataontsika. Ianao ary ray tsara fo indrindra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao tomponay no hitalahonay ka hiangavinay an-tanandroa mba hanaiky handray sy hisodrano ireto fanomezana sy fanatitra ary sorona masina sy misy paintinay ireto. Ny anoloranay azy indrindra dia ho an'ny eglizinao masina katolika mba hampandrio fahalemana izy arovy ampiraiso ary tantana ohatraizatraiza eto an-tany. Izay manolo izany dia miaraka amin'ny ray aman-drenay ny Papa François mpanomponao sy ny evekanay Monseigneur Fidelis mba amin'izay rehetra miandraikitra ny finoana katolika nolovana tamin'ny apôstôly. Tsarovo ray ireo mpanomponao nangatahana ivavaka tamin'ity maraina ity, ireo mbola velona sy ireo rehetra manatrika eto fantatrao ny finoany, fantatrao ny fireketam-pony aminao, ho azo nanoloranay ity sorom-pideranty ary izy koa no manolotra azy aminao ho an'ny tenany sy ny akohonany ho fanavotana ny fanahiny, hanivozany ny famonjena sy ny fitahiana izay antenainy. Ianao no tolorany ny saotra taony, ry Andriamanitra, ten'Andriamanitra, velona sy mandrakizay. Etan'ny firaisanam-panahy izay ka velom-panajana mahatsiaro indrindra ny Maribe voninahitra Virjiny mandrakizay reny Jesoa Kristy Tompo Andriamanitray, ary koa masindajosefa vadiny Marie Virjiny mba amin'ireo apôstôly sy martirinao masina, ry Pierre sy Paul sy André, Jacoba, Joanne, Thomas, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simona sy Tadé, L'Incle, Clément, Auguste, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean Paul, Lacombe, sy Damien ary ny olo-masinao rehetra. Noho ny sovita noho ny vavaka taony dia mba ho sitraka ao anay ny hitahy anay ahazoana hery sy vonjy amin'ny zavatra rehetra. Indro ary ty fanatitra tolotray mpanomponao miaraka amin'ny fianakavianao manontolo. Mianta aminao zahay ray. Mba raisao ny fotony izao. Aoreno amin'ny fiadananao ny andronay rehetra. Afa ho tsy voeloka mandrakizay zahay, ary ataovy anisan'ny andian'ondrinao miaraka amin'ny olo-pinidinao. Mianta aminao zahay Andriamanitra mba sofrany ty fanatitra ty. Raisao ka to avy tanteraka, taovy lavorary sy mendrika anao, ary ho anay kosa ho zary vatana sy ran'ny Jesoa Kristy zanakao malalanao tomponay. Fa ny andro ny alohan'ny Zaliny nandray mofo teo an-tanany masina sy mendrika ho ajainy izy. Ny andrandra ny lanitra any aminao ray ny Andriamanitra mahefany zavatra rehetra. Nisaotra anao ka nisodrano ny mofo ny zarazara sy nanomy azy ny mpianana nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ity ianareo, fa vatako ity atolotra anareo. Toy izany koa no niavy ny sakafo nandray ilay kalisy teo an-tanany masina sy mendrika ho ajaina izy nisaotra anao indray ka nisodrano sy nanomy azy ny mpianana nanao hoe samia mandray sy misotro amin'ity ianareo fa kalisy misy ny rako ity. Raha iorenan'ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay, alatsaka ho anareo so ny besiny maro famelana ny fahotana, ataovy izao ho fahatsiarovanahy.
zany ray saronay mpanomponao mba mivahoakanao masina i Kristy zanakao tomponay na izy nijalika nazonay asambarana na izy nitsangako velona na izy niakatra amboninaitra any an-danitra ka tolotra ianao tompo avy indrindra ty sorona madio ity sorona masina sorona sy misy siny nofatenana tamin'ireo tolotra sy fanomezanao mofo masina antoky ny fiainana sy manam-pahataperana ka lisy antoky ny famonjena mandrakizay ity sorona tolotra ity ane mba endrika miantra sytony atodika izery azy kositrakao ane ny handray azy sahala aminany akenao handray ny fanatitra bela olo marina mpanomponao sy ny sorona nataony Abrahama razambenay ary ny tolotry Melkisedeka mpisorom-benao fanatitra masina sorona sy misy siny mitalao an-tanandroa aminao zay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra mba sovietiny tanany anjelonao masina ity sorona ity any amin'ny hotelinao feno voninahitra any eo anatrehanao Andriamanitra avondrindra amizay zay rehetra miombona anjara amin'ity hotely ity ka handray ny vatana sy rahamasiny zanakao dia samy hoenika ireo sodrano sy fahasoavana avy any an-danitra saroviko ray ireo mpanomponao nodimandry izay novakina teo ireo anara izay ny aloha lalana anay vohisy ny fitomboky ny finoana ka tafandrimandry amin'ny mpiadanana ome ho azy zay rehetra miala sasatra ao amin'ny Kristy ray ny toerana misy ny fahasambarana sy ny fahazavana ary ny fiadanana araka izao vavaka ataonay izao ary zahay mpanota mpanomponao koa izay manantena ny famondram-ponao lehibe hositrakao ane niombonanay anjara sika ambananay amin'ireo apôstôly sy martirinao masina Rizoany, Etienne, Mathias Barnabe, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Jacques Berthieu, Lucien Boutfasoa ary ny olo-masinao rehetra mangataka aminao izahay mba raiso ho anisan'izy ireo sy noho ny soa vitanay fa noho ny indra fonao sy talany amin'ny alalan'i Kristy tomponay fa izy ray no harinao reto zava-tsoa reto anamasinanao azy hanomezanao aina azy ary itsofanao rano azy lalandava mba hanoloranao azy anay amin'ny alalany sy miaraka aminy areo aminy ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra dia anao avokoa amin'ny fanahy masina nihaja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay noraisitsika ny fanahy nananganan'Andriamanitra sika ho zanany hahafahantsika miantso azy hoe rainay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao ho tanteraka ny eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay anio ny anay isan'andro avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay azavelanao ho azy ny fitaomany ratsy zahay fa manafahanay aminazy eny manafahanay amin'ny ratsy rehetra ray ary mba fenoy ny fiadananao ny andro iainanay enganio homban'indra fonao izahay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fohotana no hilamina sy ho azo tebiteby na toenina na toenina eto ampiandrasana ny asambarana nampanantenainao sy ny fiavian'i Jesosy Kristy mpamonjy anay fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay ry Jesosy Kristy tompo ianao nilaza tamin'ny apôstolinao hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo aza ny fohotanay no jerena fa ny finoan'ny eglisinao ka ho sitrakao ane ny ampiadana azy sy ampiray azy araka ny sitraponao fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay omba antsika mianakavy mandrakariva ny eny fiadana ny tompo
Kristy tompo zanak'Andriamanitra velona no ny sitrapony ray sy ny asan'ny fanahy masina dia maty ianao ka velona izao tontolo izao. Koa afaho amin'ny eloka rehetra sy ny raha isan-karazany izay no ty vatanao sy ranao masina ity. Taovy mifikitra mandrakariva mididy mandalanao izay ka aza vela isaraka aminao nao vina nao vina. Sambatra izay vao antsony zanak'ondry amin'ny fanasany ity Kristy zanak'ondrin'Andriamanitra izy no manala ny fahotany izao tontolo izao. Vatana mandrany Kristy ane tahintsika ho velona mandrakizay. Vavaka kominio ampanahy. Eo tongotrao ry Jesoko no iondreako, ka nolorako anao ny fibebahan'ny foko manenina, izay simba ny fisiana manoloana fisinao masina. Nitsaokanao amin'ny sakramenta masina fitiavanao ny tenako, izay maniry te handray anao ao amin'ny fitoerana mahantra omeny foko anao. Eo ampiandrasana ny asambaran'ny kominio ara-sakramenta, dia te henonanao ao amin'ny fanaiko ao. Tongava ato amiko ry Jesoko, ho amin'ny fahavelomana sy ho amin'ny fahafatesana. Ny fitiavanao i andrehitra ny aiko manontolo, ho amin'ny fahavelomana sy ho amin'ny fahafatesana. Mino anao aho, manantena anao aho, ary tia anao aho. Ho tanteraka tokoa ny izany. Jesu, ry vatan Jesu, ry ran Jesu, ry ran nivoaka tamin'ny lany voan Jesu, ry fijalian Jesu, ry Jesu tsara fo, afenao anatin'ny ferinao aho, aza vela isaraka aminao aho, arovy amin'ny asparan'ny fahavalo aho, atsoy amin'ny andro hafatesako aho, ary asavy makany aminao aho, hiaraka ankalazanao amin'ny olo-masina mandrakizay. Amen. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko hoy ny tompo, ary izaho hangataka amin'ny ray haniraka mpiaro hafa ho anareo mba hiaraka aminareo mandrakizay. Aleluia. Aoka isika hivavaka. Ry Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay eo. Ny fitsanganan'i Kristy no anarenanao anay ho velona mandrakizay, ka mba ampitomboy ao aminay ny vokatry ny sakramentan'ny Paka, ary amafisoamponay ny herin'ny mofo mahavelona amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen. Misaotra antsika ary niara-ny vavaka mirary tontolo andro mahafinaritra ho an'ny tsirairay ho anisam-pianakaviana. Omba antsika mianakavy eny ny tompo. Isodranao antsika ane Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana ny diantsika ane i Kristy.